dia faly miarahaba antsika rehetra indray izay miaino izao vidéo en direct izao raha matoa hery Daniel mpitandrina ny fiangonana Refy France no faly indray izara aminao ilay fianarana izay efa natombontsika teo aloha mikasika ny amin'ny herin'ny fiderana izay nambara teo aloha hoe zava-dehibe io mason'Andriamanitra ny fiderantsika azy fa tsy vitany hoe zava-dehibe fotsiny eo mason'Andriamanitra sy takiny amintsika fa mbola tohizako indray androany hoe inona ny vokatry ny fiderantsika n'Andriamanitra mahatonga n'izany fiderana izany andidin'Andriamanitra antsika asain'Andriamanitra ataontsika ao amin'ny Salamy 2:20 dia ny 9:3 dia hoy ny voasoratra hoe kanefa masina ianao ry mitoetra eo ambonin'ny fideran'ny Israely eo. Izay andin-tsoratra masina izay dia maneho amintsika fa Andriamanitra ilay masina dia mitoetra izy eo ambonin'ny fiderana azy. Hoy ilay voasoratra averiko indray mandeha hoe kanefa masina ianao ry mitoetra eo ambonin'ny fideran'ny Israely eo. Zany hoe rehefa mideran'Andriamanitra zany isika, rehefa manandratra n'Andriamanitra tokoa amin'ny fotsika manontolo dia mitoetra eo ambonin'izany fiderantsika, mitoetra eo ambonin'izay misy fiderana azy marin'Andriamanitra. La louange véritable takan'ohatra hoe misarika n'Andriamanitra ny louange véritable, ny fiderana azy marina, ny fiderana azy amin'ny fotoko dia mahatonga azy tsy mahajanona any amin'izany lanitry ny lanitra izany na eo amin'ny seza fiandrianany fa mahatonga azy midina eo amin'izay tena misy fiderana azy marina, misy tena hoe louange véritable. Dia zava-dehibe ny azahoantsika izany amin'ny saintsika manontolo sy amin'ny fo mampanahintsika hoe normal be ry havana raha tena hoe eo tokoa Andriamanitra rehefa tena midera azy marina isika. Zany hoe raha ohatra tsika handray ohatra anankiray ohatra fotsiny zao hoe hitanareo ny lalitra, handray ohatra amin'ny lalitra azafady tsy hoe akory manohatra an'Andriamanitra amin'ny lalitra fa raha ohatra iresaka mikasika ny amin'ny lalitra isika izao dia zavatra fahitatsika hoe rehefa misy fofona agréable aminy, mety fofona ratsy ny lanitra moa, mety fofona tsara, fofon-tsakafo, fofona mahasarika azy sy tiany dia hitantsika hoe tonga be dia be ny lalitra. Ohatra moa ny lalitra fa afaka mandray ohatra be dia be isika satria ankafiziny tiany ilay odeur, ilay fofona izay misarika azy sy izay mahaliana azy. Dia tahaka izay ny endrika tiako anehoana amintsika androany hoe Andriamanitra koa zany raha misy zavatra anankiray izay misarika azy, mahaliana azy, tahaka ny hoe manimpofona eo anatrehany, agréable aminy ary mahatonga azy te onona eo amin'izany toerana izany izy dia rehefa misy tokoa tena fiderana an'Andriamanitra eo amin'izany toerana izany. Dia izany no tiana izarana amintsika ankehitriny hoe tena zava-dehibe araka ny efa nambaratra amin'ny voalohany ny fiderantsika n'Andriamanitra fa androany indray izany araka izany fanazavana fohifohy izany sy ilay andin-tsoratra masina nivakiko tamin'ny voalohany dia maneho amintsika hoe rehefa midera n'Andriamanitra amin'ny fo isika dia eo ny présencen'Andriamanitra, miatire ny présencen'Andriamanitra ny fiderantsika azy marina. Eto amin'izao tontolo izao dia misy ilay antsoina hoe lalan'ny fitaritana, la loi de l'attraction. Zava-misy ny antsoina hoe la loi de l'attraction. Dia rehefa manao fampianarana mikasika ny amin'izany ny olona dia manazava sy milaza ary mandresy lahatra sy tena hoe milaza tokoa zava-marina sy zava-misy fa rehefa ampiarin'ny olona izany lalanan'ny fisarihana izany dia tena mahita vokatra ny olona izay mampiaritra azy. Dia androany kosa nefa zavatra tena tiako lazaina aminao dia ny hoe
rehefa manao fideranan'andriamanitra izany isika dia lalàna ny fisariana an'andriamanitra eo amintsika, lalàna tsy azon'andriamanitra hidivirana, lalàna tsy azon'andriamanitra lavina, lalàna tsy maintsy eken'andriamanitra, akatoavin'andriamanitra, prinsipa tsy azony ialana ny fanatrehana ao amin'izay tena misy fiderana azy marina, riavana zay mandre ankehitriny a. Moa va tsy nitadiavintsika dia nisin'ilay fanatrehan'andriamanitra tokoa. Matetika ny olona dia ohatany hoe miazakazaka fotsiny ho any am-piangonana, miazakazaka fotsiny angatabavaka, miazakazaka fotsiny ametraka ny enta-mavesana eo anatrehan'andriamanitra, eo anatrehan'ny fiarahana mivavaka, eo anatrehan'ny fisiany fifampitondrana mambavaka. Tsy misy maharatsy izany rehetrarehetra izany satria andriamanitra dia nampanantena hoe miaino atsika izy ary amaly vavaka atsika izy. Ao amin'ny Matthieu 7 ka ny anjenin'ny 7 dia zao no voasoratra hoe mangatà dia omena, mitadiava dia ahita, mandondona dia hovoana. Marina izany fa tena miaino vavaka sy mamaly vavaka Andriamanitra. Fa androany kosa ny zavatra tena tiana apetraka ao am-pontsika dia ny hoe raha toka azontsika fa ilay Andriamanitra mpamaly vavaka ny dia liana mihitsy ny koa ny amin'ny existence-tsika sy ny amin'ny attraction ataotsika azy a. Liana izy ny amin'ny faniritsika azy fatratra sy ny fitadiavantsika azy fatratra raha azontsika izany. Zany hoe raha ohatra ka tadiavintsika fatratra ilay mpanao fahagagana, ilay mpamaly vavaka noho ny fahagagana, noho ny valim-bavaka, ilay mpanasitrana noho ny fanasitranana, raha tadiavintsika fatratra ilay mpanao fahagagana, ilay mpanasitrana, ilay mpamaly vavaka, ilay mahay ny zavatra rehetra, raha izy ny tadiavintsika fatratra, izy ny tiantsika tena sotomina eo amintsika, izy ny tena tadiavintsika ny fanatrehany a, dia hitanao mazava tsara hoe azo zay rehetra ilainao amin'ny fiainanao ianao. Ary tsy hoe zay ilainao fotsiny amin'ny fiainanao fa mihoatra noho izay everinao sy angatahanao azy, satria tsy ilay fanasitranana fotsiny ny tadiavinao a fa ilay mpanasitrana, tsy ilay mpanao fahagagana, tsy ilay fahagagana fotsiny ny tadiavinao a fa ilay mpanao fahagagana. Dia izany mbola namafisina be amintsika androany hoe raha hideran'Andriamanitra ianao, raha ankalaza azy marina amin'ny fo marina tokoa ianao a, dia ho avy ilay mpanao fahagagana anatrika izany fotoana izay anandratanao azy izany, dia ho hitanao hoe tsy hiala maina ianao, tsy hiala maina ianao fa hahita ny asa magaga zay hainy atao. Ary inona moa no ataony amin'izay fotoana izay anatrehany ianao izay, amin'izay fotoana izay anehoany aminao hoe ankafiziny io fotoana hideranao azy io, ankafiziny io fotoana izay hisarianao azy io eo aminao. Inona ny zavatra ho ataony amin'izay fotoana izay? Ampiseho izy ny zava-magaga hainy tanterahana, ampiseho izy fa mpamonjy mora azy indrindra amin'ny andro fahoriana, ampiseho izy fa tsisy zava-magaga zay tsy hainy, ary ampiseho izy hoe tena zava-dehibe aminy ianao a sy ny fiderana zay ataonao azy, ary dia anafapo izy ny fananiny zay rehetra manandratra fiderana marina. Zay anisan'ny zava-dehibe anankiray a, mahazava-dehibe ny fiderantsika n'Andriamanitra ho ao, mahatonga n'Andriamanitra mitoetra eo ambonitsika amin'izay fotoana izay anaovantsika tokoa louange véritable, amin'izay fotoana anaovantsika fideranan'Andriamanitra amin'ny fo manontolo izay, dia mitoetra eo ambonitsika. Anasoatsika izany ny antony itoerany eo, anao fahagagana ho atsika, amonjy sy anafaka antsika, amoaka atsika avy ao amin'ny sarotra, amoaka atsika avy ao amin'ny tranomaizina, amoaka atsika amin'izay rehetra manahirana. Izay ny antony anatrehany eo, aneo hoe ankasitrany ny zavatra izay atolotsika azy, dia ny fotomatsika azy anatrika atsika, tiatsika sy ilaitsika ary ritsika ny fanatrehany. Zavatra faharoa mbola tiako zaraina ihany koa mikasika ny amin'izay antsoina hoe mitoetra eo ambony fideranan'Andriamanitra izay, mitoetra eo ambonin'ny fideran'Andriamanitra, dia hitanareo rehefa tena mideran'Andriamanitra tokoa isika, tena Andriamanitra ny deraitsika, tsy akory ny olantsika no irairaitsika hoe tena mafy ny adiko Andriamanitra, fa ny fiderana azy marina no ataotsika, dia rien que le fiderana fotsiny, ilay tena louange véritable ariavana, dia mahatonga atsika manadiny ny
manadino ny amintsika. Zay ny tena tokony ho izy. Ny tena fideranan'Andriamanitra marina dia mampanadino antsika ny etantsika amin'iny fotoana iny, ny momba antsika amin'iny fotoana iny. Zay ny tena fiderana takian'Andriamanitra, zay ny tena fiderana ankasitran'Andriamanitra, zay ny tena fiderana tadiavin'Andriamanitra. Fiderana sy fanandratana azy dia mazava ho azy fa raha tena izy no sandratsika misinda ny tahotra rehetra, misinda ny aya rehetra, misinda ny stress, misinda ny zavatra mampijalisaina, ny tsy fiadanam-po. Tsy efa nanandrana zany ve isika hoe miala ny tranotsika mavesavesatra marary andoha kamokamo andeha hamonjy fiangonana, fa rehefa ao anatin'ny fiderana tonga tokoa isika mamonjy ny fiangonan'Andriamanitra, tsy mahafoy ny fiara-miangona. Rehefa tonga ao am-piangonana isika, adino daholo ny sorisoro ny tany an-trano, adino daholo ilay zavatra nanahirana ny aingana sy ny alana tany an-trano, na dia ny aretina andoha aza sitrana amin'izay fotoana izay sy amin'izay ora izay zay hanandratantsika azy izay, satria marina ilay tenin'Andriamanitra hoe mitoetra tokoa Andriamanitra eo ambonin'ny fiderana azy, ary dia misinda ny alahelo, misinda ny tahotra, misinda ny ayasy, miala ny fahasorisorenana, miala ny fankahalana. Tsy mahajanona, tsy misy toerana ho an'izany eo amin'izay misy tokoa ny fanatrehan'Andriamanitra. Te hisarika an'Andriamanitra ve ianao ho eo amin'ny fiainanao bebe kokoa asandrato fiderana an'Andriamanitra amin'ny fo manontolo. Averiko indray mandeha hoe tena véritable louange izany no tokony ataontsika, fa tsy hoe kory ny fitsetserana ny amin'ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika dia ataontsika ankira izany. Misy hira anankiray izay, hirana mpanatalenta anankiray izay hoy izy mantsy ny hitonikirany hoe tsy maintsy iraina ny fitiavana na inona lokony sy fisehony. Dia izay tonikira kely izay maneho amintsika hoe na mampitomany aza ilay relation ao anatin'ilay fifankatiavana misy amin'ilay olona izay tiavintsika, na dia mandalo moment aza tena hoe mampitomany ny fifandraisan'ilay mpifankatia, dia hoy ilay hira n'ilay mpanatalenta hoe tsy maintsy iraina ny fitiavana. Dia androany kosa nefa rehefa miresaka mikasika ny amin'ny fideranan'Andriamanitra isika, dia tiako ho azonao hoe ao anatin'ny fiderana marina an'Andriamanitra dia natao adinoina isika fa izy no natao iraina, izy no natao ankalazaina, izy no natao tena omena voninahitra, ilay Andriamanitra ny lanitra, ilay Andriamanitra izay mahagaga masina indrindra, mitoetra eo ambony seza fiandrianana mandrakizay, izy no natao omem-boninahitra. Raha tena toy izany ny fiderantsika an'Andriamanitra dia hiasa Andriamanitra, hiasa tsy arak'izay neverinao akory fa mihoatra noho izay andrasanao no fiasany aneo aminao hoe nankasitrahany izay fotoana nitoeranao tao anatin'ny fiderana azy izay. Tiako mbola toizana kely ihany koa nefa ny zao fizarana ny ten'Andriamanitra ataoko aminao izao ny amin'ny tantaran'ny Paoly sy Silasy izay tena maneho indrindra ny amin'ny herin'ny fideranan'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 9 dia ahitantsika ny tantaran'ny Paoly sy Silasy hoe rehefa nobolokina ny hazo ny tongony tao an-tranomaizina, na hiditra tao an-tranomaizina Paoly sy Silasy dia nofatorana izy ireo ary dia nokapohina sy naratraina izy talohan'ny nampidirana azy tao an-tranomaizina moa noho ny anton-javatra izay nisanga teo aloha. Dia rehefa tao an-tranomaizina tany anatiny indrindra nametrahana ny Paoly sy Silasy mba tonga azy ireo hoe tsy ho tafavoaka raha sanatria hoy ny mpiandro tranomaizina sy ny mpanapaka tamin'izany fotoana izany, dia nasitrika tany anatin'ny tranomaizina anatiny indrindra Paoly sy Silasy rehefa navy nokapohina izy ireo sy naratraina izy ireo noho ny zava-nitranga izay nisy teo amin'ny lalan'ny Paoly sy Silasy. Dia ny zavatra mampahery izay efa nilazaiko teo amin'ilay fampianarana teo aloha hoe tao anatin'ny tranomaizina ry havana Paoly sy Silasy tsy hoe nitomany nidradradradrana hoe ny taraina sy ny nitsetsetra ny amin'ny zavatra lalovan'ny fiainany, fa inona hoy ianao no nataony
nanandratra hira fideranan'andriamanitra Paoly Silasy noho ny mamatonalina hoy ny voasoratra asangamba tao anatin'izany ady mafy nalovany fanaintainana ny bolokina ny tongony no dina mafy izy tao anatin'ny tranomaizina anatiny indrindra izany au lieu de hoe nitomany sy ny nananana izy fideranana zany nanomboka nideran Jesosy izy hoe velona mandrakizay ianao Jesosy tsy miova ianao Jesosy ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka ianao ilay nandresy ny herin'ny fahafatesana vavolombelon'ny fahavelomanao izay ianao ilay Jesosy zanak'Andriamanitra velona tonga mba hamonjy izao tontolo izao dia nanomboka nanandratra fideranan'Andriamanitra Paoly Silasy ny tao an-tranomaizina rehetra hoy ny voasoratra dia nandre azy ireo nideran'Andriamanitra nandeha ny fiderana izay nataony Paoly Silasy asangamba ohatra ny hira nataony tamin'izany fotoana izany raha ohatra ka indramitsika ny hirantsika kehitriny mety nideran'Andriamanitra sy Jesosy izy hoe Jesosy Kristy no tsy miova malisy anio ary ho mandraky izay Jesosy Kristy no tsy miova malisy anio ary ho mandraky izay bolokina hazo ny tonga ny fatorana zany ny tena dikany hoe bolokina hazo niratra tamin'ny tenan'izy ireo amin'izany miraparapa eraky ny tenany ny sorona ny lambany fa niderany Jesosy Andriamanitra ny nataony Paoly Silasy adiny daholo ny fanaintainany sy zavatra nieretany tao an-tranomaizina dia nafinaritra be riavana rehefa nandre azy ireo nidera fideranan'Andriamanitra ny tao an-tranomaizina dia hoy ny voasoratra hoe nisy ororo-tany mafy zay nampozongozina ny fanamban'ny trano ny fototry ny tranomaizina dia nivavy koa ny varavarana rehetra hoy ny voasoratra ary dia tena hoe ny pararehetra ny mpiandro tranomaizina satria tsy mbola nisy toy izany tao anatin'ny federan'ny Paoly Silasy dia niasa Andriamanitra zay ny tena tiana holazay na niasa Andriamanitra niasa tamin'ny fomba mahagaga tsy takany saitsika mbola tsy nandeha tantara ohatr'izany tsika hatramin'izay hoe niozongozona ny fanamban'ny trano ary dia nivany varavarany tranomaizina rehetra rehefa nideran'Andriamanitra sy nakalazan'Andriamanitra Paoly Silasy raha andramanao izany ho hitanao hoe hiasa mahagaga tahaka izany koa Andriamanitra tsy misy zava-mahagaga zay tsy hay ary matetika riavana dia avelan'Andriamanitra isika tena ohatrany hoe ho ao anatin'ny fotoan-tsarotra tahaka ny Paoly Silasy tamin'ity fotoana ity matetika mandalo izany ny fiainatsika misy izany indraindray ny fiainatsika zava-manahirana zavatra mafy zavatra ohatrany hoe mampanaintaina zavatra tena marary mandalo izany indraindray ny fiainatsika dia maninona no avelan'Andriamanitra mandalo izany isika indraindray atiana ampaherezina sy hozaraina amintsika androany hoe mba hatonga atsika anana ilay occasion ahafahantsika miderazina dia ao anatin'ny mafy sy ny sarotra indrindra aza satria tianao asa mahagaga indray tahaka ny tamin'ny andron'ny Paoly Silasy Andriamanitra dia tahaka izay no lalana izay ataony ahatonga atsika hiaina ilay fiderana azy na dia ao anatin'ny sarotra mba hanehoany hoe miasa izy eo amintsika izy eo ambony fiderana azy izy tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainy rehefa miasa izy dia tsy misy masakana vao ihany tranomaizina rehetra ny varavaran'ny tranomaizina rehetra nandreny fiderana nataony Paoly Silasy ny tao an-tranomaizina rehetra ary dia nanatona azy ireo mpiandrony tranomaizina nametraka fanontaniana inona ny ataoko mba ho vonjena aho dia hoy Paoly Silasy hoe minoany Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy mianky honanao riavana mahatonga ny olona izay lavitra n'Andriamanitra sarisyn'Andriamanitra anatona antsika andray famonjena ao amin'i Jesosy Kristy ny fiderantsika azy marina tsy hoe tonga n'Andriamanitra hiasa mahagaga ho antsika fotsiny hiasa mahagaga ho an'ny fiainatsika amonjy sy anafaka antsika ao anatin'ny sarotra fotsiny fa ny fiderana marina n'Andriamanitra dia mahatonga n'Andriamanitra miataindra miasa mikasika na dia ny olona ivelantsika azy mba hatonga azy ireny ihany koa hanana ny famonjena andray ny famonjena dia ahitantsika izany tantaran'ny Paoly Silasy tao an-tranomaizina nanafaka azy ireo Andriamanitra namoaka azy ireo avy amin'ny tranomaizina izay misy azy saingy ihany koa tao anatin'izany dia nandray ny famonjena nanaiky an'i Jesosy nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy ilay mpiandro tranomaizina sy ny ankohonany voalazany tenin'Andriamanitra hoe natao batisa daholo
ny tao an-tranon'ilay mpiandry tranomaizina nanolotra ny fiainany ho an'i jesosy kristy. Hitantsika amin'izany a mazava-dehibe ny fiderantsika n'Andriamanitra, mahatonga n'Andriamanitra miasa magaga, mahatonga n'Andriamanitra mamonjy fanahin'olona amin'ny alalan'ny existence-tsika, amin'ny alalan'ny fiainantsika. Tsy izany hoe zavatra irintsika ry havana, tsy fantatra ianao fa za manokana zao andro fahavelomako ety ambonin'ny tany zao zavatra iriko fantatra dia ny hoe Andriamanitra tsy andalo fotsiny ety ambonin'ny tany a, fa raraoty ny fahavelomako amonjenao fanahin'olona, anafahana olona, anapatapahanao ny gadra mamatotra ny olona, ahitaritana olona maro hiditry ny fanjakan'Andriamanitra, ampiasao ny fiainako ity tenako ity ho tahaka izany. Zany zavatra iriko ny ety ambonin'ny tany a, marina fa iriko ny anana fiainana be dia be, ary tena sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika ny ananantsika fiainana be dia be, tena marina izany. Fa ny zavatra anankiray tokony tena ho azontsika dia ny hoe Kristy no antony havelomantsika ary ny fahafatesana no azahoantsika tombony. Raha tena izany no ampahavelomanao ety ambony tany, tena hoe velona ho an'i Jesosy, dia milaza aminao fa raha hitoetra sy aina tena ao anatin'ny louange véritable ianao, tsy miresaka akory hoe adoration, fa tena hoe juste louange véritable, fiderana sy fanandratana marina tokoa n'Andriamanitra, dia hitanao hoe izany no anisan'ny mahatonga n'Andriamanitra hiasa hikasika olona, ampiditra olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika, amin'ny alalan'ny asa fanompona ataontsika, amin'ny alalan'ny fanoloana tenatsika, amin'ny alalan'ny existence-tsika. Zany ny antony havelomantsika ety ambonin'ny tany. Mampirisika anao ankehitriny anapa-kevitra hoe hitoetra ao anatin'ny fideranan'Andriamanitra ny fiainanao sisa. Tena hoe hitoetra ao anatin'ny fanandratana n'Andriamanitra na minoko idona na inoko tranga. Tena hikalo azy ao am-po. Amin'ny fotoana tsy afanao manao fiderana amin'ny feo avo, dia mikalo an'Andriamanitra ao am-ponao ianao. Fa raha mitoetra ao anatin'ny fiderana ianao, dia hoy Andriamanitra koa hoe za koa mitoetra eo amboniny izay misy fiderana marina, dia ho hitanao tokoa ilay tanan'Andriamanitra izay nampasaraka ny ranomasina mena, fa mbola mahay manao toy izany mandraka ankehitriny izy. Hitoetra eo ambony fiderana ao Andriamanitra, hitoetra eo aminao Andriamanitra, dia ampahitanao izy hoe izy ilay Andriamanitra izay mahay mamahana na dia atao ara hoe any anefitra ny olony tokoa. Andriamanitra mahay manao izany izy. Ilay Andriamanitra tsy voafehin'ny système n'izao tontolo izao, fa Andriamanitra mahay miasa amboniny zavatra izay mifehy ny zavaboary rehetra. Ilay Andriamanitra izay deraintsika amin'ny fotsika manontolo dia anao toy izany izy. Ka miery ny fideranan'Andriamanitra ny zavatra zaraina tamintsika androany tiako tena ho azonao hoe taonina hideran'Andriamanitra ianao. Mandehana any amin'ny toerana izay tena misy fiderana tokoa n'Andriamanitra, fiderana sy fankalazana marina n'Andriamanitra. Tena hoe manandratra marina tokoa n'Andriamanitra. Mazava ho azy fa any amin'ny fiangonan'Andriamanitra tsirairay dia misy izany fotoana izany hoe hiderana tokoa n'Andriamanitra, anandratana tokoa n'Andriamanitra. Ary misy koa fotoana fiarahana mivavaka tsotra, tsy dia tena hoe fiangonana lahady, fa fiarahana mivavaka tsotra, dia misy toerana, misy fotoana toy izany any amin'ny asan'Andriamanitra maro isan-karazany. Mahita izany toerana izany ianao izay misy toko fideranan'Andriamanitra, dia aoka tena azoto ianao, afana fo ianao, aoka tena ho hita hoe vaindohan-draranao ny tena hitarika n'Andriamanitra, hisarika n'Andriamanitra, hitoetra eo amboninao, dia manao ianao ny amin'ny androm-piainanao sisa ho fiainana feno fiderana an'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fiderantsika n'Andriamanitra, mahatonga azy mitoetra eo ambonintsika. Rehefa mitoetra eo ambonintsika izy ilay mitoetra eo ambonintsika amin'izay fotoana izay, ilay Andriamanitra mahay zava-drehetra, ilay Andriamanitra mpanao fahagagana, ilay Andriamanitra tsy misy zava-magaga izay tsy hainy, ilay Andriamanitra izay namoky an'i Elia na dia tany anefitra tamin'ny andro mosary aza, namoky an'i Elia mofo sy hena, ilay Andriamanitra izay nampisaraka ny ranomasina mena rehefa nanenjika ny zanak'Israely tao aoriana ny Egyptianina saika hatratra azy ireo, kafa n'Andriamanitra ny ranomasina mena ry havana, hanehoany hoe mpamonjy tokoa ireo izay matoky azy sy miankina azy ary Andriamanitra tsy misy mahasakana rehefa miasa. Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Ilay Andriamanitra ny lanitra no sirianao, sotominao, atsirenao rehefa mitoetra ao anatin'ny fideranan'Andriamanitra ianao.
dia hitantsika mamitina kely azy zany hoe tantaran'ny Paoly Silasy ny ahitantsika izany na tonga n'Andriamanitra namoaka ny Paoly Silasy tamin'ny fomba magaga sy takatry ny saina avy ao an-tranomaizina nozongozoniny fanambaniny trano tamin'ny alalan'ny horohorontany mafy ary dia nivony varavaran'ny tranomaizina rehetra ary dia natonga ilay mpiandry tranomaizina sy ny ankohonany nanolotra ny fiainany ho an'i Jesosy. Zany ny ritsika rehetra ataoko raha tena olona nivonjen'Andriamanitra tokoa ianao ary olona manana ny famonjena marina olona nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana dia izany ny zavatra tena tokony redareda ao anatinao diany hoe ho ampiasain'Andriamanitra ny fahavelomanao hoentin'Andriamanitra mpandrosoana ny fanjakana hoentin'Andriamanitra alehoany ny voninahiny ety ambonin'ny tany hoentin'Andriamanitra ampisehoana ny heriny mahagaga rehefa miona aminao ny olona rehefa miona aminao ny manodidina anao dia ahita sy afantatra ny olona hoe ao aminao misy ilay Andriamanitra ao aminao misy an'Andriamanitra misy fonenan'Andriamanitra ianao zany ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao eo amin'ny fiainantsika ary tian'Andriamanitra amin'izao andro fahavelomantsika ety ambonin'ny tany izao ka zaraina amintsika izany faranako moa ny fizarana fohifohy izay nataoko mikasika ny amin'ny herin'ny fiderana mbola azontsika tohizana lavabe raha ohatra tsika mbola hanohy fa atao fohifohy ohatray ilay vidéo en direct ohatran'ilay fohifohy tiantsika ny tiako izao isika raha nana fotoana fohy tena hiderahantsika marina an'Andriamanitra na tsisy zava-maneno azy miara-mideran'Andriamanitra amiko ianao ny alalan'izao hira izao hira izay mandalo fotsiny atao tsaika ny tiako erantsika manao dia hira izay tokony tena hoe ataonao amin'ny fonao manontolo raha toy ianao izao ka afaka mideran'Andriamanitra miaraka amiko deran'Andriamanitra isika ataontsika le hoe velona Jesosy velona tsy miova izy velona Jesosy manandratra azy fatratra izany velona Jesosy velona Jesosy ny raninona nadioay ny herin'inona nafakay ny fahefany nomeny aiko velona Jesosy alefa velona Jesosy tsisy mamenatra ny fotsy feo tsisy mamenatra ny tsy fahaizana mihira Jesosy no sandatra adino daholo zany rehetrarehetra zany rehefa tena hoe manaiky isika akatotsiotra ny tenin'Andriamanitra dia raha Jesosy velona Jesosy tsy miova Jesosy mahagaga Jesosy mahay zavatra rehetra Jesosy nitsangana tamin'ny maty ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay mahay zavatra rehetra ilay anarana ambony noho ny anarana rehetra ambony noho ny fahefana rehetra ambony noho ny fanapahana rehetra ny anaran'izany Jesosy zany ambony noho ny domination noho ny autorité rehetra ambony noho ny anarana rehetra sy ny hery sy ny fahefana rehetra misy ety an-tany sy any an-danitra sy any ambanin'ny tany tsy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny hoaviko izany ilay Jesosy sambatra isika manana azy sambatra isika novanginy sambatra isika novonjeny sambatra isika manana zao fotoana izao koa mbola ahafahantsika mandray fampahirezana mba tonga atsika hidera azy asandrato ny fiderana azy velona Jesosy tsy miova ny heriny tsy miova maly sy anio ary mandrakizay izy mbola ka hideran'Andriamanitra ihany asatroko raha nisy zava-maneno fa tsy maninona nataontsika tamin'ny tsify sy ny zava-maneno ny hira velona Jesosy hira mbola mety mbola tsy ary heninao angamba izany hira mety mbola tsy ary nataonao izany fa androany afaka ho ataonao eo amin'ny fiainanao amin'ny fotoana rehetra hoe velona ianao Jesosy tsy miova ianao Jesosy ianao ilay tsy miova maly sy anio ary mandrakizay velona Jesosy ny raninona nadioay ny herin'inona nafakay ny fahefany nomeny aiko velona Jesosy velona Jesosy velona Jesosy ny raninona nadioay ny herin'inona nafakay ny fahefany nomeny
antsika amin'izay izao fizarana fofoy ny amin'ny ten'Andriamanitra izao mino aho fa hitondra fahagagana eo amin'ny fiainanao raha katoavinao tsotra tanterao aoka mpakatony teny isika fa tsy mpiany fotsiny ihany ary hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 5 ka ny 7:10 hoe misy faly va aoka izy ira fideranan'Andriamanitra tsy mitombona ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra izany hoe olona manday ideran'Andriamanitra izany satria any an-danitra inona natao mandrakizay iakoaka iadorean'Andriamanitra sy idera azy amin'ny feo avy tahaka ny firondroan'ny ranobe ny fideranan'Andriamanitra any an-danitra tonga anao alaise tsara any an-danitra dia ny ety tany dia ataovy ny exercice fideranan'Andriamanitra mafy rehefa azo atao fa rehefa tsy azo atao ny fiderana mafy mikaloha azy ao anatin'ny fonao ao aoka izy fikaloana ao an'Andriamanitra tsy manam-pahataperana zay ary mandra-peonay indray tiako be ny miona amintsika amin'ny alalan'izao vidéo en direct izao dia ho toizatsika izao apetratsika amin'Andriamanitra hitondra fahasoavana sy fahagagana tokoa eo amin'ny fiainantsika ny fotoana zay rahantsika amin'ny alalan'ny vidéo en direct tahaka izao zay atolotra Ramatoa Hery Daniel mpitandrina ny fiangonana Refi France mandra-peonary tahian'Andriamanitra indrindra tompoko. Dia faly miarahaba antsika rehetra indray izay miaino izao vidéo en direct izao Ramatoa Hery Daniel mpitandrina ny fiangonana Refi France